Salut tout le monde. Ah ouais, eto ndray tsika androany satria mandeha ny jiro tapaka izy hatron'ny maly. Tapaka tanteraka mihitsy ny jiro hatron'ny maly. Fa nisy an'lay inona le ny filazana iny raha afaka alefako izy. Nisy lasy vetivetika. Nisy zavatra ohatran'izao nitranga taty aminay taty maly. Alefako vetivetika izy natapaka ny jiro. Natapaka ny jiro maly lasy fa alefako vetivetika izy raha afaka alefako. Maintsy mandefa anina am'izay fotoana zay mba ahitanao anazy. De aveo tsika miresadresaka ny zavatra tokony horesahana androany. Ok, lasa aloha alefatsika izy de hitatsika hitanareo kely izy. Tsy mbola fahita mihitsy izy. Teto nalefa mivadiko tamin'inona le izy. Tsy maninona. Ok. Nisy tornade miarabantsika rehetra aloha tonga eto amin'ity fandarana ity somary taratara kely satria tapaka ny jiro maly. Nisy tornade be mihitsy. Tornade be mihitsy tany taty maly. Nisy tornade be mihitsy taty maly. De zafady de tapaka ny jiro nanomboka tamin'ny telo maraina. Ok. De nalefa mivadiko amin'inona le izy. Nisy satria nangataka tamina satria izy no nijery an'le izy normalement izy tokony hitako ato. Somary ohatrany miaraka zafady somary ohatrany miala tsiny kely satria mitady an'le izy ako. Mitady an'le izy ako satria misy tiako alefa aminareo zany le izy tiako alefa aminareo le nahatonga an'lay jiro tapaka. De lasy nisy tapaka zany le jiro taty aminay taty nanomboka tamin'ny telo maraina teo eo le izy nitapaka. Azoko alefa le izy. Mbola tsy hitako le izy hatramin'izao. De nisy tornade be tsy mbola nisy mihitsy angamba teto Québec raha araka ny fahalalako anazy satria any Montréal ny tena misy tornade le ohatran'ny any États-Unis reny mihitsy. Be rivotra be mihitsy nazara no tamin'ny minuit omaly. De tany ambany tany na efa nahita alohany tongavana tety amin'ny trano zany de ohatrany nahita maizina be zany mihitsy de gaga be manino ty zavatra ty no ohatran'izao fa tonga tato antrano gaga be nirehatra ny jiro. Fa nanomboka tamin'ny telo maraina izy mivadiko maty tanteraka ny jiro. Raha azoko alefa aminareo izy na afaka alefako aminareo kely izy. Tsy azoko alefa aminareo bon tsy maninona ka. Tsy maninona na ohatra ka tsy afaka mandefa anazy aminareo androany. Lasy vetivetikany. Tsy asitsika feo angamba izy. Tsy asitsika feo izy fa ho ampisehoko anareo fotsiny hoe ohatrany ahoana le izy. Ok, io le izy mbola tsy nisy ohatran'izao mihitsy nitranga taty Canada, taty Québec, zany hoe tsy maintsy any Montréal zany no misy zavatra ohatran'izao mitranga. Tanareo io tornade io nalainy tany amin'iny côté makany amin'iny Bay Saint-Paul sy ny rehetrarehetra iny misy anazy any amin'iny fariparitra iny. De io no tonga taty nitondra rivotra be mihitsy natapaka ny jiro taty amin'ny faritra misy anay aty. Lasa ny ampiakariko kely le anankiray fa le anankiray tsara be mihitsy le anankiray mbola hitanao mihitsy ne raha mandeha. Ok. Jerevanao am'izao le izy jerevo ny habe an'le izy. Lasa aloha asoriko ty azafady. Jerevanareo am'izao ny habe an'le izy zavatra nandeha taty aminay taty omaly zany omaly alina. Donc zany nahatonga ny jiro tapaka tanteraka afaka miresaka aminareo androany satria efa miverina ny jiro matanjaka be mihitsy izy zany hoe mbola voalohany tsy haiko fa nisy taloha fa araka ny fahalalako anazy satria any Montréal any foana no tena misy zavatra ohatran'izao. Zany hoe tsy de tonga ty firy io fahalalako anazy ny tornade fa io izy de tonga teto Canada. Ok. Ndao tsika hiditra amin'ny resadresantsika androany. Tsy resaka momba ny baiboly mihitsy ntsika androany fa iresaka hoe inona ny zavatra atahoran'ny filoha Donald Trump. Ok, iza mo filoha Donald Trump zay no resahako aminareo androany. Nandefa direct kely taminareo omaly zany hoe ny attaque nalefa ny contre-attaque nalefa ny Iran taoriana n'lay
nangatahany monsieur Donald Trump hoe ajanony tanteraka ny ady de nandefa niny taminareo de nisy niteny ngatsy efa nitsahatra ny fandiva cessez-le-feu na ohatran'izany de non tsy nitsahatra ny cessez-le-feu satria namerina nandefa ny iranianina de namaly ny israelianina. Ok, tamimaly iny tamimaly androany zavatra hafa mihitsy no resako aminao midikiditra ao anatin'io satria miditra ao anatin'ny faminana iny tsika hoe iza mo Donald Trump. Iza mo Donald Trump mavita ny frantsay tsy miteny mihitsy ny mavita ny Europeana rehetrarehetra mangina ary manaiky an'izay tiany ataony ao anatin'ny faminana iny tsika amin'izao fotoana zao mbola tsy fantatro tsara le tena izy fa kosa mila mieritreritra tsara tsika hoe ohatrany ahoana ny faran'ity zavatra ty zany satria tena afahafa be mihitsy donc ne ho zareko aminareo le izy nanao zavatra ohatran'izao aingana be androany maraina satria naheno vaovao satria maty ny courant de tamin'ny folo le izy vao nandeha de vao nanokatra vaovao zany da matetika ako tonga de mandefa direct ohatran'izao aminareo de nahita an'ity zavatra ty nitranga hoe nahita an'ity zavatra miposaka ty hoe tezitra nga Trump tezitra izy tezitra tamin'ny israelianina tezitra tamin'ny iranianina de gaga be mihitsy ny ahako gaga be mihitsy ny ahoana koa ary zany inona ny mahatonga ny Trump voalohany aloha ny zavatra tiako fantatra hoe inona ny mahatonga ny filoha Trump matahotra inona ny zavatra tahoran'ny filoha Trump après rehefa tena nandinika an'ilay resaka de tena tonga saina be wow iza mo monsieur Trump mavita zavatra ohatran'izao iza na ny russianina na ny chinois na ny Corée na ny Europeana rehetrarehetra tsisy navita ny ninona mihitsy fa de tena ho hitantsika eo le izy. Ok, ho tohizantsika ary ty zavatra ty de ho hitantsika eo le izy. Ok, hiditra amin'ity zavatra ty ako de zavatra farany de tena problème indrindra tsisy tsy mahafantatra anazy agnambitsika de ity Détroit d'Ormuz ty pipeline ny Dhabi Abi. Ok, zay aloha zany aloha neritreretiko hatramin'ny voalohany neritreretiko hatramin'ny voalohany mais alohan'ny iresahako an'io de tiako nitenena aminareo hoe tao anatin'ny neritreritra koa tao anatin'iny attaque nataony iranianina omaly iny za tena neritreritra hoe amaly nga Trump tena hoe sady nisy an'le attaque nalefan'ny iranianina tamin'ny tany Qatar iny de hoe amaly nga Trump alohan'ny ty weekend ty tena neritreritra hoe tsy maintsy amaly izy misy fivanjavatra tena mahatonga saina be mihitsy. Ok, voalohany aloha matahotra izy satria raha mahita an'ity carte apetrako aminareo ty Détroit d'Ormuz tany hoe akaiky entre ny Qatar sy Iran na UAE ny UAE sy Qatar de fa ahitantsika problème be ohatra ka bloqué ny iranianina io toerana io sady io tsara fa Irak, Koweït, Arabie Saoudite de ny Union Arabe Unie de UAE ny sy ny karazany manomboka any amin'ny teneniko anareo amin'izany reo rehetrarehetra reo de manana réserve pétrole matanjaka be indrindra eto ambony tany. Makay zany tena problème ny problème mahatonga ny Trump nieritreritra aloha. Ok, ao amin'ny Iran ohatrany de ny pétrole raha ohatra ka nisoratako aminareo teo de hitanareo iny flèche mangamanga iny makany Chine voalohany indrindra aloha makany Chine iny pétrole iny après makany Corée du Nord ny aloha iny lasa lava be iny faharoa makao Chine ary ny fahatelo makao Inde reo ny tena andehanan'ny pétrole indrindra miala avao amin'io territoire io zany ndrasany ho jerevako averiko iverina kely atao amin'ity zavatra ty zany hoe pétrole rehetrarehetra miala ao amin'ny Détroit d'Ormuz de makany amin'io toerana ny teneniko anareo io Inde de Chine de ny anankiray de Corée du Nord tsy miteny momba ny russianina atsika satria russianina manana pétrole sy gaz izy fa kely fa ao anatin'io no tena misy ny réserve zany fa mbola misy ampisehoako anareo hoe aiza ny réserve mondiale tena matanjaka indrindra amin'izao fotoana zao zany mila eritreretina tsara teo ny eritreretiko hoe misy zavatra natahorany kely satria misy pression kely amin'ilay hoe ahoana ny efarany satria mety miverina any 1929 tsika raha ohatra ka ho bloqué ny iranianina io zavatra io nefa kosa matoa satria Qatar saka anao vengeance fa tsy sananao vengeance irareo satria ny zavatra iainandrareo rehetrarehetra de miankina amin'io zavatra lefany aty ivelany io sy ny ponina manao voyage eo aminy ao donc ny problème ny iranianina sy ny israelianina zay zany ny problème hitandrareo amin'izao fotoana zao tsisy sanihetsika mihitsy ndrareo ahoana ny momba ny Trump donc ho jerevantsika réserve mondiale na pétrole ozy tsy ho tanteraka mihitsy ny aty amin'ny anaty nareo mahita hoe aza mijery ny conférence iny mahita hoe
tsy ho tanteraka mihitsy ny troisième guerre mondiale. Tsy ho tanteraka mihitsy ny troisième guerre mondiale. Ninona ataontsika? Tsy ho hisy troisième guerre mondiale zany mihitsy. Ny ady farany mipotra eo dia ny fiverenan'i Jesosy. Tsy mahafantatra an'izany agnamitsika tsy resaka baiboly androany. Jereo hoe 239 milliards de tonnes tamin'ny 1er janvier 2024. OK. Venezuela manana 303 milliards de barils. Arabie Saoudite 267 milliards de barils. Iran 208 milliards de barils. Zany hoe ny Iran amin'izao fotoana zao raha raikitra ny ady teo dia tsy maintsy makany Chine. Izy tsy maintsy mandefa ny Chine. Ao ny tena mivoaka makany Chine, Inde, Corée du Nord. Nareo sisan'izay mandeha aty amintsika Frantsa sy ny karazany, Canada, USA sy ny karazany reny. Nefa ny Canada 163 milliards de barils nefa mbola manafatra izy, misy antony ao. Irak 145 milliards de barils. Émirats Arabes Unis 101 izy zay satria clavier nametraka ao 136 eo tadidiko. Raha ohatra ka ho jereko ny clavier koa dia ny anankiray 113 milliards. 113 milliards io zavatra io zany. Koweït 101 milliards de barils. Russie 80 milliards de barils. USA 55 milliards de barils. Libye 48 milliards de barils. Any ambany rehetrarehetra any ohatrany hoe misy any Afrika sy ny karazany reny manana azy daholo. Jereo hoe miankina rehetrarehetra ao anatiny ty zavatra hitanao ty ao anatiny ty ino moa izy ty Irak, Koweït, Qatar, UAE pour le moment ny fiaingan'ny pétrole maneran-tany. OK. Nefa kosa Venezuela manana baril 300 izy ny voalohany fa mbola tsy tena réserve io fa mbola zavatra brut. Zany hoe raha mbola mamoaka zavatra tena qualité ohatra ny avoakan'ny Arabie Saoudite, Iran, Irak, Émirats Arabes, Koweït sy ny karazany reny izy. USA mimena andro manalina 55 milliards na baril ny pétrole ao aminy sy ny gaz sy ny karazany mitambatra daholo mimena andro manalina ninazy aminazy tsy maintsy manafatra izy. Ary ny Chine tsy manana. Donc tsy maintsy manafatra ihany koa ny Chinois. Na manana resy fa kely fa tsy maintsy manafatra izy amin'izay fotoana zay. Donc tsy ho tanteraka mihitsy ny troisième guerre mondiale. Zay aloha tonga de hovaliko eto ilay tanora kelitsika namoaka an'iny hoe troisième guerre mondiale égale ohatran'izao. OK. Oratsika aiza ny troisième guerre mondiale fanotaniko iny iza marina président Trump. Alohan'ny poan'iny attaque tao a Qatar iny dia niantsony président iranianina, niantsony président Trump miteny hoe andefa an'ity ahako fa ny but tsy mba hisian'ny olona maty sy ny karazany. Vaovao voahenoko androany zany andefa an'ity ahako mba tsy hisian'ny ady isan-karazany. Aveo izy niteny hoe misy toerana ray tsisy mahafantatra misy réserve-na uranium sy fitaovana azo anaovana bombe atomika. Miteny anao an'io ahako mba ahafantaranao fa te ohatran'ny Corée du Nord izy zany, mba tsy hoe manana ny maizy azy izy tsy azony izy nizaka tiany izy satria ohatran'ny biby fatahorana ny hoe anina atomika. Inona no natonga ny Monsieur Trump tonga de nijanona tanteraka niteny hoe cessez le feu. Satria fatany fa tsy afaka mandeha lavitra tsony izy fa raha vitan'ny iranianina io dia mitovy amin'ny Corée du Nord, Russie, USA, France, Grande-Bretagne, Pakistan, izy ny anankiray, Inde, Iran amin'izay fotoana zay. Zany hoe manana bomba nucléaire tsisy afaka miataka tsonitsony mihitsy. Même mahatonga anazy miteny ihany koa hoe tsy mila manova ny régime politique ao iranien, tsy mila an'izany tsony Monsieur Trump. OK. Mijanona tanteraka ny ady amin'izao tsika miteny zao efa zay ny ao Iran sy Israël. Ary raha manaiky kosa Israël araka ny soratako eo misy ny latabatra ifandraisana. Iran dia tsy nieritreritra bomba nucléaire fa kosa nangataka ny droit izy hipetraka ao anatin'ireo firenena manana an'izany atao hoe bomba atomika nucléaire zany mba ahafahany miaro ny tanànany. Tsy ho tanteraka mihitsy no ny ady lehibe fa efatra. OK. Hijanona eo tsika. Raha mamaky ny apocalypse tsika tsy miditra ao anatin'ny baiboly androany satria mbola mieritreritra hoe ahoana fomba anaovako anazy.
betsaka mahay no zako juste ako ny visionko fotsy satria za tsy ohatran'ry parany Ernest na ohatran'ry pasteur rehetra ny Madagasikara satria za tsy pasteur za zany nianatra tamin'ny Jean Paul Lagarde ako de Jean Paul Lagarde fa anteniko anareo manome dossier ana manome zavatra anako izy anina biblika ohatran'ny zao de iny arahako fotsiny ataovy an'izao ty aiza nahitanao an'ity texte ty de anjarako io efa tamin'ny 2005 2006 2007 tany niaraka nirahana nianatra taminy 2010 anave ny apocalypse fa le za le tsy de mahay midiny ohatran'izao mbola manahirana anako amin'ny raha vao resaka teny gasy nafe an'le izy ako donc zay anisan'ny mpianatra teneny anjaranareo ndray no mikaroka amin'izay fotoana zay donc nahita an'ity zavatra ty de tonga saina ny ao anatin'ny faminaniana ny Andriamatoa ny Amerikanina ao amin'ny apocalypse satria raha mieritreritra tsara ianao niezaka nanao nienzaka ny ratarape mihitsy niezaka nanenjika Macron tena niezaka mafy mihitsy izy fa tena napetraka trompe ohatran'ny olona izy hoe voilà eto ianao raha ohatra ka nanafiky any Iran ny États-Unis niaraka tamin'ny bombe be 2 je sais pas iny nandatsaka anazy tao raha ohatra ka tena État islamika ohatran'ny tamin'ny andron'ny Irak tena tsy vengeance be mihitsy iny ary raha ohatra ka namerina nanafika ny base ny ohatran'iny ohatran'ny tamin'ny anina de tsy nanaiky ny amin'ny président filoha américain rehetrarehetra fa eto tsika mieritreritra an'le hoe somary ohatran'ny hoe fahalalako anazy ohatran'ny hoe ohatran'ny ondry izy rehefa miteny malefaka mahay mampiavana zay zavatra zay tokony hojerevantsika satria tonga de nangina daholo ny rehetrarehetra na Rusiana raha be taimbava be mihitsy ny Poutine tena taimbava be na Korea raha tonga de ohatran'ny nisy na ino na fake na tsy haiko le hitako tamin'ny omaly alina reny hoe niantso ny président ny Corée zany de ohatra ka mbola nafika ny Amerikana de fa nangina daholo mangina tsisy miteny tonga de Trump miteny bon je vais y aller andeha hoany ako de iresaka momba an'io ako na ibe ny filohan'ny Israeliana raha niaraka be taminy tonga saina ako hoe maninona satria izy nangataka mihitsy maninona mangina tsy samy teny fa mangina inona ny antony tsika ao anatin'le faminaniana goavana be ty mihitsy ny amin'izao faran'izao miandry ako an'le olona tena mahay an'le izy ao anatin'ny misy atsika amin'izao faran'izao le tena mahay an'le izy fa tsy le miteniteny foana miandry ako satria tsy mahay an'io ako satria misy faminaniana goavana be io tadio tsara fa isaky ny misy arakaraka ny zavatra sarotra ao no andefasan'Andriamanitra mpaminany matanjaka tsara afaka mamaly an'ireny zavatra reny eritreretinao tsara ny histoiran'ny Eli tamin'ny andron'ny Elia mpanompo sy Élisée nalefa n'Andriamanitra teo satria nanomboka nivavaka tany amin'ny Baal ny Israelianina azonareo tiako tenenina nanomboka nivavaka tany izy ao anatin'izany ihany koa ny tantaran'ny Natanina sy Gad tao anatin'izany koa ny avaratra sy atsimo ao anatiny koa ny Babilôna raha ohatra ka lasa déporté tany a Babilôna zareo de tsy maintsy nandefa mpaminany matanjaka misy n'Andriamanitra mba hierovana lay ina filazanty le lalàna n'Andriamanitra mba hierovana ny lalàna iny sy afantaran'ny olona hoe inona ny zavatra hitranga atsoatsy miandry tompoko hoe iza no amintsika ao anatin'le mahalala an'le tena fa le mangataka isan'andro za tsy afaka mangataka isan'andro ako tonga de joroko aminao za mijery vaovao de mapita de zay nampianarina anahy koa de apitaiko aminareo satria manana boky be da be de nampianarina Jean Paul Lagarde de inona izahako hozaraina aminareo ataoko amin'ny teny gasy sy ny karazany fa tena miandry ako hoe misy mahay ao amintsika ao misy tena mahay parany Ernest vola sambatra Kiady pasteur Kiady Emile be da be mahay ao amintsika ao be da be zavatra afaka mamoaka zavatra Jacobin je fantatro rehetrarehetra miandry ako fety hoe atraiza hoe ahoana ny fomba ataotsika mba hamoatsika zavatra anankiray mipoapoaka be ohatran'izao hoe ao anatin'ilay eritreretiko ve ito zavatra mitranga ito satria za mbola tsy afaka mamoaka ninina satria io mila fangatahana fanahy masina goavana be mihitsy hoe miteny amin'io hoe io marina ve le izy io zavatra avoakany io marina ve le izy manomboka mandeha tsikelikely izy manomboka maka ny fahefana rehetrarehetra izy amin'izao fotoana zao nefa tadio fa Estera de tao anatin'ny Perse donc ao amin'ny fahitana amin'ny anina islamika manapotika ny Israel misy ny Iran raha tena izy raha tena atao fandiniana ohatran'izany nefa zavatra hafa mihitsy ny zavatra mitranga hita hoe maninona no nanginika Trump de nandeha de miteny hoe alamiko
ary ezaka ny andamina ny ozy izy nefa izy efa voatona ary maninona ny iranianina ny antso anazy alohany nandefasana n'iny zavatra iny misy inona ny antony zany mahatonga anazy ny antsony ny avatra iny maninona izy mbola nandefa leotra nalefaka anareo maly mbola samy mifamelry zareo maly tamin'ny valoralina tany Tel Aviv samy mbola mifamelry zareo fa no miteny Trump hoe hatramin'izao nareo tsy maintsy mijanona dia nanoratra tany daholo izy androany mbô mijanona treto ny adinay androany aloha ary mahagaga samy ao anatin'ny ONU reo zay ny zavatra azoko tenenanao androany miandro aza miandro an'le tena olona mahay le tena hoe mivavaka le tena hoe mampiasa ny heron'ny fanahy misy miteny ahoana ny fomba iketriketrina ahoana ny fomba itenenantsika hoe wow goavana be ty zavatra ampisehoan'ny Trump ty tadio tsy mbola Vatican no manao an'le izy am'izao fotoana zao fa Trump zay ny mahagaga anahako fety i Trump mavita mampilevitra ny Russianina mavita mampilevitra ny Européanina mavita mampilevitra ny Arabia rehetrarehetra iny tsisy raha iny Trump anio ane fa jereo vao nanafika fotsiny ny iranianina ny Qatar de Qatar ny teny amely koa zay fa niantso ny Qatar izy niantso ny Trump izy de ny teny hoe tsy dina fananina atao mihitsy mba hahafantaranareo hoe afaka mamaly anareo zay ary manana ny maizy anazy zay mahagaga fa de afaka mandray koa izy mandray anaky latabatra izy nezy izy fa ny teny hamotika ny États-Unis nefa izy ny teny iroso amin'ny latabatra fifandraisana mba hialana amin'io ady io zay no afaka zaraina aminao androany aloha mba itohitoy ihany izy ty de ho hitatsika io ihany satria za mbola mieritreritra hoe mahita nyty Trump ty ohatrany mangingina koa de iverina mely izy fa raha ohatran'izao fandehan zao zavatra zao aloha miandry misaotra tompoko amin'ny manaraka indray